Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro. Faly-miarabantsika tsirairay avy indray tratra izao fotoana manokana izay andraisana ny lesona ho an'ny lehibe izao amin'ity anio ity misaotra an'Andriamanitra hatrany isika satria lehibe mandrakariva amin'ny famindram-pony ary n'inona zavatra misy amin'ny fiainantsika dia mendriky ny fanajana sy ny fankasitrahana mandrakariva izy. Andirantsika ny amin'ny lesona anio ary dia hivavakisika. I Andriamanitra tsara ny isan'andro atolotra ianao ny edera laza sy ny asa voninahitra satria Andriamanitra mahai ny zavatra rehetra tokoa ianao. Misaotra Tompo satria mampafantatra anay zavatra maro mahakasika an'izao fiainana izao ianao. Mampafantatra ihany koa ny tsy mety ary manitsy ny dianay. Manokatra ny masonay mba hahafahanay mijery zavatra lavitra. Fantatra ihany koa fa ny zavatra rehetra dia miasa miara-miasa ahasoa izay tianao iseho amin'ny fiainanay. Ka dia ankahirezo ny fonay ary ampianaro izay hitoko mandrakariva any aminao ary tsy hemotra fa handroso ny fanarahana anao. Mitenena Tompo fa voninka ianao izay anio anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe fahatokiana eo anivon'ny fanenjehana. Fahatokiana eo anivon'ny fanenjehana. Aingana dia aingana tokoa ny fitombon'ny fiangonana kristianina nandritra an'ireo taonjato voalohany nisian'ny fivavahana kristianina. Dia teo aza ny fampidirana ponja sy ny fampijaliana na dia teo aza koa raha ny fanenjehana. Mpino mahatoky izay nanolo tena tanteraka ho an'i Kristy ary feno ny fanahy masina no nitory-tenin'Andriamanitra tamin'ny kely. Fiainana maro no voaova ary olona naly maro no niova fo. Niatrika fandrahonana, fampidirana ponja ary fanenjehana sy fahafatesana ireo mpianatra. Saingy tamin'ny herin'ny fanahy masina no nitorian'izy ireo an'i Kristy nitsangana tamin'ny maty ary nitombo isa eran'ny Jodia sy Galili ary Samaria ny fiangonana tamin'izany. Vahozongozona ny manda fiarovan'ny elo. Tapaka ny rojo famatoran'ny Satana, nirodina teo anatrihan'ny herin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ny finoano poan'ny mpanompo sampy. Nandresy teo anatrihan'ireo sakana lehibe ny filazantsara, tsy niafy natao anaty efitrano ambony intsony ireo mpianatra fa nisinda toy ny aizina ny alefi ny tahotra izy ireo. Nanjary nameno ny fon'ireo mpianatra ny finoana, nanova ny fiainan'izy ireo ny tompo maso ilay nataon'ilay tompony izay natsangany tamin'ny maty. Naneho azy ireo antony vaovao avelomana dia Jesosy. Tsy ilay iraka lehibe fotsiny ihany no nomeny tompontsika azy ireo fa nomeny azy koa ny teny fikasana lehibe manao hoe fahazo hery ianareo amin'ny elatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Tafiditra tany amin'ny toerana lavitra indrindra eto an-tany ny filazantsara na dia maty tamin'ny fiafaran'ny taonjato voalohany farany aza dia nandray ny fanilo ny fahamarinana aza i Jaona, ilay mpianatra Jesosy afaka nitory an'i Kristy velona. I Plaine le Jeune izay gouverneur amin'ny faritry romanina ny
Bitiny tany amin'ny sisiny avaratsy Turquie amin'izao fotoana izao zany. Ohatra tamin'ny Amperora Trajanina manodidina ny taona 100 taorianan'i Kristy. Zava-dehibe tokoa ny fanambarana nataony satria manodidina ny 80 taona taorianan'ny fanombohana ny Jesosy tamin'ny maty no nisehoan'izany. Ny tantaran'ilay fitsarana ofisialy izay nitariny mba hitadiavana sy hamonoana an'ireo kristianina izy. Izao no nambarany hoe olona maro izy amin'ny sokajy-taona rehetra, amin'ny saranga rehetra, nalàna vavy no tadiadomin-doza noho ny fiampangana maro ary toy izany. Niparitaka tsy teo amin'ny tanan-dehibe ihany fa tany amin'ny tanàna madinika sy ny faritra ambanivohitra ny fifindran'ity finonom-poana ity izy mikasika ny fivavahana kristianina io. Dia na dia teo aza ny fanafiana masiaka indrindra nataon'ny devoly dia vao maika ny tombo aingana dia aingana ny fiangonana kristianina. Hita taratra tokoa fa naharesy Kristy, naharesy ny fahafatesa ary naharesy ny ratsy rehetra ary mandraka ankehitriny izany mpanaradian'i Kristy antsika. Dia satria io fandresen'i Kristy io dia miparitaka manerana an'izao tontolo izao, miparitaka ao am-pony tsirairay avy ihany koa, ao an'isa tokantrano tsirairay avy, ka ilay fandresena izay azon'ny apôstôly voalohany sy ilay fanomezana azony voalohany dia azontsika ihany koa ankehitriny. Izany dia aoka hifaly, aoka hijoro amin'ny fahatokiana isika ary aoka ihany koa hiazona tsara ny Kristy satria tahaka ny nanenjehana an'ireny mpianatra ireny mbola hanenjehana antsika ihany koa ankehitriny ary amin'io avy ary ny riana dia hafahatra isika hatramin'ny farany ka tsy hanongo tena ny amin'izao fiainana izao fa tsy azo sambatra satria ilay Andriamanitra inoantsika dia Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra tokoa. Amen. Renay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izay eny amin'izany lesona nomenao anay io izany. Misaotra Tompo izay manambara ny fitiavanao aminay ary mankasitraka anao indrindra izay satria efa voavonjy ary niraisinao zanakao tokoa ka tsy misy atahoranay eny amin'ny hoavy satria efa nomenao anay ny fahefana rehetra na ity an-tany izany na any an-danitra ary ianao ihany koa efa manomana zavatra tsara ho anay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotr'i Jesosy isan'andro.